Niarahabantsika ankehitriny indray ny tenako tratra izao seminera andro faefatra amin'ny seminera momba ny ady amin'ny herisetra izao ilay atao hoe inditino na atsaharo ny herisetra. Tanjona iraisitsika ny ampitsahana ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Mandray andraikitra isika amin'ny fanohanana ireo niaran'izany amin'ny alalan'ny fiainona azy, ny fanampiana ara-tsaina sy fangorahana ary fiantrana. Zava-dehibe koa ny fitondranam-bavaka ireo olona mijaly satria tena ilaina izy ireo izany. Misy fetra tsy azontsika oharana nefa fa ilana ireo sehatra sy rafitra ambonimbony kokoa toy ny centre d'écoute et de conseil juridique sy ny brigade féminine de proximité. Ny fitazanantsika fotsiny ny vono sy ny fanapahan-kely ara-nofo sy ara-batana atao amin'ny namantsika dia midika fa miray tsikombakomba amin'ny ratsy isika rehefa tsy mandray ny andraikitra tandrify atsika. Amin'ity fizarana faefatra ity ary no iresahantsika ny mahazava-dehibe ny fanarahana lalàna eo amin'ny fampitsahana ny herisetra. Jerentsika voalohany amin'izany atao hoe manaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Voalazan'ny Romanina toko 712 ka hatramin'ny 7 hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra dia azo fahamelohana fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana va ny tianao ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Raha raisintsika eo andininy fahatelo io dia manamafy fa mila manaja ny fahefana misy isika amin'ny maha-olom-pirenena. Raha tsorina manaja ny lalàna. Raha ny herisetra manokana no asiteny dia manana lalàna mikasika izany Madagasikara ny lalàna laharana fa 7 sy 10 tsipika aotraotra 7 ny mikasika ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy. Misy famaritana araky ny lalàna. Ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy dia herisetra atao amin'ny olona iray no ny mahalahy na mahavavy azy ka miteraka na mety hiteraka favoazana ara-batana, ara-pananahana, ara-tsaina. Mety hitrango eo amin'ny fiainam-bahoaka na eo amin'ny fiainana manokana izy io ary ahitana endrika maro samihafa toy ny ao an-tokantrano ohatra. Herisetra ara-batana, ara-pananahana, ara-tsaina ary ara-piariana atao eo anivon'ny fianakaviana toy ny vono, fanararaotana ara-nofo amin'ny ankizy, fomba mampanao mampidi-doza, herisetra eo amin'ny mpivady ary fanararaotana. Eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa misy toy ny herisetra ara-batana, ara-pananahana, ara-tsaina ary ara-piariana toy ny fanolanana, fanorosorenana ara-nofo, fanondranana olona ary fanerena ivarotena. Ataon'ny fanjakana ihany koa na atao hoe leferiny, herisetra ara-batana, ara-pananahana, ara-tsaina ary ara-piariana ataon'ny fanjakana na ekeny n'aiza n'aiza isehoany. Andeha hojerentsika manaraka indray ny atao hoe ny fitorohana na signalement izy amin'ny teny frantsay. Andeha ary isika andinika ny tantaran'ny Jiosy nandritra ny fahababony tany Babilôna. Andeha hojerentsika ny ao amin'ny Estera toko 7 15 ka hatramin'ny 9. Estera toko 7 15 ka hatramin'ny 9 manao hoe ary rehefa hitany amana fa Mordekay tsy mba nety nandohalika na ny ankohaka teo anatrehany dia tezitra loatra izy ary nataony amana ho zavatra kely loatra ny anintsy tanana melan'ny Mordekay irery ihany fa efa nambara azy ny firenen'ny Mordekay ka dia nitady andringana ny Jiosy rehetra eka ny fanjakany Ahasuerosy koa izy dia ny firenen'ny Mordekay. Tandimin-doza izany teto ny firenena Jiosy. Andeha tohizantsika ao amin'ny 17 ka hatramin'ny 15 manao hoe ary ny taratasy dia nampitondrainy ny tsy mandohany amin'ny satokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba hampandringana sy hampamono ary hampandripaka ny Jiosy rehetra na tanora na antitra hatramin'ny zazamambehivavy aza amin'ny indray andro monja dia tamin'ny andro 7 ambin'ny folo tamin'ny volana 12 ambin'ny folo volana Dara izany.
ary androba ny fananany. Ny kopeny teny izay natao didy ho amin'ny isany tokony amin'ny fanjakana dia nisokatra ho hitan'ny olona rehetra mpiomana azy ho amin'izany andro izany. Dia nivoaka ny tsy mandoa ka nodona ny tenin'ny mpanjaka ary nantsoina tany Sosana renivohitra koa ny lalàna, ary ny mpanjaka sy amana nipetraka Isotro fa ny tao an-tanàna Sosana kosa dia very hevitra. Tsy afaka nipetraka fotsiny Mordekay fa nilaza ny loza mitady tao tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka. Nambarany fa manana andraikitra Estera hamonjy jiosy hampitsahatra ny fikasana mongotra ny fireneny. Andeha ho jerentsika indray ny Estera toko faha-4 andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-5 izay manao hoe dia nivoaka Hataka nankany amin'ny Mordekay eo ankalalahana eo an-tanàna dia ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambaran'ny Mordekay taminy izay rehetra efa nanjoa azy sy ny isan'ny vola izay nikasainy manahaloha ho ao an-trano firaketan'ny mpanjaka noho ny andringanana ny jiosy, ary nomeny azy koa ny kopeny lalàna izay nantsoina tany Sosana andringanana azy mba aseho amin'ny Estera mba hahafantatra azy izany sy handidy azy hiditra ao amin'ny mpanjaka mba hifona aminy sy hangataka eo anatrehany ho an'ny fireneny. Rehefa nahafantatra izany Mordekay dia tsy nangina, nampandre izany hoe nitory tany amin'ny Estera izany izy izay jiosy sady vadin'ny mpanjaka, satria didiny nampamono dia ny fanjakana ihany no afaka hampitsahatra izany teto. Nambaran'ny Mordekay ao amin'ny Estera toko faha-4 andininy faha-13 ka hatramin'ny faha-14 hoe ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia tsy dia izy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia haringana ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no hanandratananao amin'ny fanjakana. Nampatsahiviny an'i Estera fa mety Andriamanitra ny nanandratra azy ho mpanjaka vavy mba hamonjy ny fireneny. Fanontaniana mipetraka ho amin'ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra io napetraky Mordekay io. Ny aron'ny vahoaka ao aminy no andraiky ny voalohany. Ilaina noho izany ny fampahafantarana ny zava-misy amin'ny manam-pahefana rehefa mihoatra ny fahefantsika ilay ambany. Ho jerentsika manaraka ny atao hoe araky ny lalàna malagasy. Ao amin'ny andininy faha-14 amin'ny lalàna malagasy dia milaza hoe ny fanjakana ny miantoka ny fandraisana tanana ny fahasalamana, ny ara-tsaina ary ny fanohanana araky ny lalàna sy ara-pitsarana ireo ny ara-boina mba hisitraka ny zony. Noho izany manana andraikitra izany ny olom-pirenena tsirairay hitorika rehefa misy tranga hita eo anivon'ny fiarahamonina. Ao amin'ny andininy faha-15 indray izy dia milaza fa ny olona rehetra indrindra ireo fianakaviana, ireo mpiray vodi-rindrina, ireo namana, ireo manam-pahefana eo an-toerana, ireo mpitondra fivavahana, ireo mpiandraikitra ara-tsosialy ny tompony andraikitra ara-pahasalamana izay malala ny fisian'ny erisetra ny fototra amin'ny mahalana mahavavy dia tokony hampilaza izany amin'ny manam-pahefana ara-panjakana na ara-pitsarana mahefa. Raha tsy izany dia hiaran'ny sazy voatondro ny andininy faha-12 andalana voalohany ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Ny andininy faha-19 kosa dia milaza hoe ny fampahafantarana dia azo atao ambavana an-tsoratra. Ny mpanao fampahafantarana izany dia afaka mitazona tsiambaratelo momba azy raha izay ny tiany. Ny manam-pahefana na voaray ny fampahafantarana izany dia tsy maintsy mandraikitra izany an-tsoratra ary manisy tohiny azy. Izy no tsy maintsy mandefa any amin'ny mpikaroka ny fandikan-dalàna any amin'ny fitsarana mahefa ao anatin'ny fotoana tsara indrindra. Izany hoe azo atao ambava izany na an-tsoratra ny fitorohana, azo afenina ny mombamomba ny mpitory ary tsy maintsy raisin'ny manam-pahefana sy arahina ny fampahafantarana. Ny FDB raisitsika androany dia ny hoe fandikan-dalàna ny fitazonana ho an'ny tena samy rerin'ny zava-misy kanefa mety haningotra ny ainy namana na havantsika. Voakasika amin'ity fitoroana ity avokoa ny olom-pirenena rehetra, eny fa na ireo mpitondra fivavahana aza, ka noho izany ny tsy fampandrenesana erisetra fantatra dia mety ho fandikan-dalàna. Tsy mitovy amin'ny fitoroana sy ny fitoriana. Ny fitoriana
dia taratasy apetraka any amin'ny fitsaranana ny ampitandro filaminana ka tsy maintsy hiakatra amin'ny tribonaly ny raharaha. Ny fitorohana kosa filazana manam-pahefana ny zava-misy ahafahan'izy ireo misoroka sy mampihavana raha mbola azo atao ary mampiatra ny didy aman-dalàna rehefa voadika ny lalàna velona. Izay zany ilay andro faha 4 momba n'ilay seminaire momba ny ady amin'ny herisetra.